asa fanaovan-gazety miantery ny fahalalana. Manjakaray adiny 9 ny fahatapahan-drano, adiny 4 ny fahatapahan'ny jiro. Analakely sy ny manodidina miverina toy ny teo aloha. Niteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina sy tao amin'ny tambazotra sosialy ny fahitana matetika ny zanakalain'ny filomana rady azy manatrika fifanaovan-tsy ny fifanara-piaramiasa na koa miara-dito ireny manana andraikitra amin'ny lapam-panjakana tamin'ny fandraisana ireo filoham-panjakana vahiny nandritra ny fiaonam-ben'ny vaoamiran'ny ranomasimbe indiana ireny. Isan'ireo ahitana azy matetika koa ny fivirinana ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny Émirats Arabes Unis. Mampiteraka iabe ho an'ny malagasy izany satria fananan'ny malagasy i Madagasikara fa tsy fananana manokana ny fianakaviana. Hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fetra Ranamizafimbololona Ranan'ny Heviny mikasika izany. Mila manaiky sy mety hitsy ny fitondrana indrindra ny filoha ho ihany ity farany. Ireo mpitondra amin'izao mihitsy anefa ny tena nanakihana sy ny tsikera mafy dia mafy tamin'ny fitondran-drazonary mampianina ny amin'ny tsy tokony hijorin'ny zanany manakaiky azy mandritra ny dinika na kabary politika. Izao anefa mibaribary toy ny tafika andrefa tanàna fa tsy misy valaka ary mihoatra lavitra noho ny tamin'ny andron'ireo mpitondra teo aloha aza ny zava-misy. Ianareo mpitondra ao anatin'izany ianao Andriamatoa filoha-pirenena lanonam-panjakana reny fotoana ireny ary mampatsiahany tenanay ny tranga tamin'ny fitoam-pitondrany ny filoha Rahery Rajaonary Mampianina ary tatatata mihitsy tamin'izany ny pomba ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny amin'ny etsikera hoe tsy tokony hipetraka tena akaiky ny filoha Rajaonary Mampianina ny zanany lahy fa lanonam-panjakana reny marina zay voilà zay indrindra ny iverenako amin'le teniko te mety za hitsy Andriamatoa filoha fa tsy fanananareo mianakavy akory ilay Madagasikara ary lanonam-panjakana reny ary tsy indray mandeha zany zavatra nisy tsy maninona afaka manaraka izy fa afaka mijanona any ambadika any le zazy lay zanakareo nge afaka mijanona any ambadika any raha tiana hozarina amin'izany le hoe ho fitantanana zany na ho fitantanana ny firenena zonareo zany ary rariny loatra fa le fisehoany satria zanaky ny filoham-pirenena no mandeha amin'ny tapis mena amin'ny karipetra mena na tapis rouge na tsy fantatra ny fomba hitenena anazy mandeha mitsena andreo le solotena misy fotoana misy solotena mpanjakana avy any ivelany vahintsika zavatra tsy mety zany rehefa zavatra nitsikeraina zay nge le olana tenenina paty amin'ny fanoherana hatrany nitsikeraina tamin'ny sivisorarivo na ongana amin'ny président Ravalomanana ity tsy mety zao no nataony tsy mety tisy ty fa ianareo no mamerina ny zavatra lazainareo fa tsy mety ary mbola nataonareo avoroeny avoloeny ara zany zavatra tsy mety zany amin'izao fotoan'izao ka mety eza atoro matatesa tsikera. Tsy misy zanaka filoham-pirenena manao fihetsika toy ireny izany raha tsy hoe mpanjaka. Ny nalan'ny filoha aza mbola mampiaya raha tena lanim-bahoaka marina tokoa ohatrany ity olom-bafidy ity. Le izy aloha tsy misy idirany fianakaviana mihitsy ny vady ara raha ny fahalalako ny resaka hoe arofenitra afaka manatrika amina fotoana sasany fiorakaraky ny zavatra hoe voafaritry ny arofenitra tsy spesialista amina resaka protocole lahako fa ny hoe zanaka aloha tsy misy mamaritra ny zany mihitsy eto ambonin'ny tany raha tsy hoe mpanjaka raha fitondrany mpanjaka dia azo eritreretiny zany hoe mety ho mpandovy io anio mpandovan'ny ny fanjakana zay angamba ny mety azo eritreretiny fa tsy hoe olona lazaina fa ny fidim-bahoaka zay mbola manala sala mampametra-panontaniana dia misy zanany eo ary matetika zay tatoato matetika mihitsy zay tatoato ka mila ahitsy zay ny teneko any mety eza atoro miteneny anareo akaiky azy fa mamandalitra azy koa ianareo zay ko nge ny tena olana ato ireo akaiky ireo mety misy le président tena tsara mihitsy tena izao mihitsy tena marina zany teneninao zany mety zany nefa tsy misy zanaka filoha zany ndany mba jereo fa ny amin'ny firenena mandrosy tena demokratika sy tandalana ao anatin'izay le fanjakana tsara tatana. Ankoatr'izay naneho ny heviny ihany koa ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity mikasika ny fandalovan'ireo vahiny teto amintsika nandritra ny fivoriana tampony vaoamiran'ny ranomasimbe indiana farany teo. Ny lazany fanalaovan'ny fitondrana sinema fotsiny vahiny ho fanakomana ny fahantrana lalina ianan'ny malagasy raha ny fanamafisana. Velotarana ireo mponina ety Manjakaray mahalona fahatapatapahan-drano sy jiro lava reny tao anatin'ny fotoana lavalava izay. Adiny enina eo ny faharetan'izany fahatapahana izany hoy ny fanazavana.
miaro toratra amin'ny 2 maraina ireo mpiandry paompy satria amin'ny alina vao tena mandeha ny rano. Sarotra ho azy ireo ny fandaminana ireo mponina amin'ny lahatra rano. Very asa ireo olona mivelona amin'ny fitaterana rano. Mitaintena ihany koa izy ireo noho ny tsy fandriam-pahalemana mandritry ny alina fiandrasana rano. Manoloana izany dia miantso ireo tompon'andraikitra ireo mponina mba hijery manokana ny raharaha eny an-toerana. Dia ohatr'izao foana moa ny ainana efa elaela izay dia miverina kely dia mandeha dia miasa alina indray ny mpiandry paompy dia amin'ny alina ny olona ety ny maka rano. Tena sahirana satria le pikarama zany lasa mijaly tsy mahavelona ny tenany. Dikan'izay zany ankabeazan'ny olona tsy dia misakafo atoandro intsony satria io no isakafoanana ireo izy ireo zao tena mpiasa eto daholo. Dia tamin'ny fanamboarana lalana zany aloha mba tombontsoa kely satria ireo ihany no nanajiona nampy teo dia mba nisy niainany kely. Mijaly aloha mijaly fa eritrereto hoe izay ambany ramatoa io miteny io amin'ny 2 alina amin'ny 12 amin'ray bandra-paren'ny andro zay dia tena mandamina an'reto olona reto na mandamina an'ilay olona raha sarotra satria samy mba te hisotro rano any an-drano na dia rano ray zinga raha azan'ilay olona dia iny ny efiny eo. Dia mba manao antso amin'ny tompon'andraikitra zany zay mba jery marina le resaka jirama satria tena mijaly le vahoaka. Mijaly koa izay mpiandry paompy satria tena sady miaina amin'ny arerana miaina amin'ny aretina tsy dia misy fijerevana loatra. Etsy andaniny, vokatry ny fahatapahan'ny jiro matetika izay maharitra ora 4 eo dia maro ireo trangana tsy fandriam-pahalemana ety Manjakaray toy ny alabotry, ny fanendahana, ny fanaovana sito mahery ary fanolanana. Fa tiantoka goavana koa no sedrain'ireo manana asa fivelomana miankina amin'ny herinaratra. Zara raha mahazo 50 isanjato amin'ny versement enjehana ohatra ireo mpiasa ety amin'ny cyber ao anatin'ny ray andro. Tena lavareny sady tsy mety tena lavareny loatra na jiro na rano. Labotsy ny fanendahana ny inony tizy ny fanolanana. Rehefa tonga moa zany izay fatapahan-jiro izay tena maharitra ela mety izy vao miverina moa ny tena mila le jiro zany raha pourcentage zao raha izay fatapahan-jiro izay tsy mahazo 50% koa ny versement raha vatapaka ny jiro. Manoloana izany fahatapahan-jiro sy rano izany dia miantso ny fitondrana mahefa ireo mponina eto Manjakaray mba hijery ny vahaolana maika sy maharitra. Miteraka olana maro ho an'ny mponina izao fahatapatapahana izao satria manohy tohina ny andavanandrony. Egaviana mihitsy ny fitoram-panjakana mba tsy hanapatapaka an'le jiro satria zavatra ilain'ny vahoaka ray manontolo satria mampiasa an'le jiro dia simba dia na trondro na inona simba daholo daholo eo anatin'le izy. Fa mba mieritsereta ihany fanjakana fa tsy rara le zavatra ataonareo so dia teny hitrotra le vahoaka dia asa fotsiny angamba ny azo anareo. Zay angamba zavatra tena mahasorena ana le izy za tena sorena. Manao antsoavy ny akamaroan'ireo vahoaka manoloana izao olana maro sy voavaha izao ka mangataka vahaolana aingana satria mipaka amin'ny aty vilan'ny malagasy tsy ankanavaka ny tsy fandraisana andraikitra amin'ireo tena lahara-pahamehana ilain'ny vahoaka. Nanahirana ireo mponina ety Manjakaray ity lalakely sy lakan-drano ity indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Efa tany amin'ny taona 5 tany no nisy fijerena farana ity lalana ity raha ny fanazavan'izy ireo. Tena tamin'ny ohatrany tsikavina aloha tamin'ny tony taloha dia tamin'ny 2005 tany ve sa firy rano no namboarina ohatrany namboarina tafitondrano raha valomanana dia hatramin'ity aloha tsy nesy atsony mihitsy fa tena mijady dia zao vao andro zao fa tena ratsy tena mijaly ny olona misy an'izany mba andeha ndraiky anao kaiky le kiraro toa dia kiraro madio be iny latana dia lasa indray verina mody fa raha tsy tonga an'le ale ohatran'izay nahazo teo za aloha tratran'izany mahitsy dia zao tsara misaotra anareo vita tsara izy zao misy mijery fa tsy manamboatra mitatena zany foky tany mba te ezaka fa le tsisy any le izy mandany vola dia tsy vita dia zay no naharatsy anazy dia nefisana teo fotsiny aloha dia zao amin'ny andronareo zao. Député fetra misaotra ny député fetra dia misaotra ny ekipa
sy nanamboatra de fa ingany mba ho lasany avo mba rarina mba hitondra firenena tsy hoatsy e tsara tena nanimponina raha faly aby tena faly. Vita ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity ankehitriny ka ny volan'ny SIAD na ny crédit d'investissement au développement no nahafahana nanao izao asa izao raha ny fanazavana solombavam-bahoaka miboribory tamin'ny fahadimy fetra Ralambozafimbololona izay nanamarika fa natao hanasoavana ny vahoaka ny volam-bahoaka. Nanentana ny mponina tena toerana ity olom-boafidy ity mba hanaja sy hikolokolo ny fananana iombonana. Misy manko izy ireo manao fanahiniana manimba sy mandrava nefa vita. Ny androany zany dia nijery ny fahavitan'ny asa tetỳ Manjakaray izay nisy fanamboarana tatatra teo amin'ny 500 metatra sy fanamboarana lalakely lalana mihitsy ihany moa zany eo amin'ny firy moa teo 135 metra 530 metatra. Vita soamatsara zany ihany zany dia isaorana ny rehetra, isaorana ny mponina teto amin'ny manodidina rehetra tamin'ny fanaraha-maso fiara-miasa na tanterahana zany asa zany. Isaorana ihany koa ny mpiara-miasa izay tsy nikely soroka mihitsy nanatrika teo an-trany nandritra izay herinandro maromaro zay volana maromaro zay nanatanterahana ny asa. Ny zavatra tiana ho tena tafiditra ao anatin'ny SIAD moa zany zao asa zao. Fananam-bahoaka io volam-bahoaka io tokony ho sarotiny tsika rehetrarehetra indrindra fa isika mponina ety ny amin'le hoe tokony tsy handrora amin'ny tsilany satria raha manary fako ao hanary sachet plastika hanary fako hanary tavoahangy sy ny zavatra rehetra dia hifototra afaka andro vitsivitsy dia mifototra amintsika indrindra rehefa fotoam-pahavaratra fa raha tsy fotoam-pahavaratra dia raha tsika mahitsy zany fahavoazana zany. Ankoatra izay dia nanao antsoavo amin'ny fitondrana koa ity solombavam-bahoaka ity mba hijery fotony ny tena zava-misy iainan'ny vahoaka. Fitariana ihany mantsy izy no ataon'ireo olom-boafidy fa adidin'ny fitondrana fohy be ny manatsara sy manamboatra ireo tetikasa goavana toy ny lalana sy ny tokony heverana ny varianan'ny rano mba hialana mitondra drano. Misy ny antso atao amin'ny fitondram-panjakana mahefa satria ny fanamboarana n'izany tatatra sy lalana zany no nitarihan'ny solombavam-bahoaka. Fa ny tena fanamboarana ireo fotodrafitrasa lehibe sy ireo tokony hivarianan'ny rano miainga avy izany rano zany aizy zany no mivarina ny olana zany dia mifandray zany rehetrarehetra zany ary misy ny fotoana ndray mifandraisanay amin'ny boribory-tany hafa izany lakan-drano zany hoe mila amboarina nefa tsy anjaranay député kosa zany hoe anjarany hoe ny baiky tsy saratry baiky zay ny hoe ny any boribory-tany fahaenina na ny boribory-tany fahatelo satria misy an'izany ety aminay toy ny any Anjanahary zao tsy hita zay anaovana an'le asa satria misy fandraisanay sy ny boribory-tany fahatelo. Tsy vitan'ny fisehosoana ivelany toy ny fananganana fotodrafitrasa ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara raha ny faneho-kevitra. Raha ny zava-misy mantsy dia tsy lahara-pahamehana ho an'ireo mpitondra ny sehatry ny fanabeazana satria raha ny kalitaon'ny fampianarana no asimasy dia aotra izany. Tsy manana paikady na raha fampianarana na programa mpampianarana mazava isika hoetrany ny faneho-kevitra. Any ka tsy magaga raha sahirana ny zaza sy ny mpampianatra malagasy hoy Keston Kabali Fidèle. Tara loatra raha amin'izao vao hampihatra ny programa Logem ny fanjakana. Hiteraka fahasahirana ho an'ny rehetra izany na ny mpampianatra na ny mpianatra. Mbola tsy vita raha teo ny andrana ho amin'izany. Ary ankoatr'izay tandrevaka izany olana sedrainy tsy fampian'ireo mpampianatra, ny olan'ireo mpampianatra sy ny mpiasan'ny FRAM izay efa tokony natao tamin'ny taondasa saingy tsy nitanteran'ny fanjakana ho ihany ny fanamafisana. Eo anivon'ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena dia ny projet izay hitondrana ny fampianarana ny zaza malagasy amin'izao fotoana zao tsy mazava manjavozavona. Ny zava-misy mantsy tampotra l'EPC zay niarahana tamin'ny PAEB dia lancena ny Logem nefa io projet io dia projet vao natao vao nivolavolaina zany hoe mbola tsy ary tsara izy io, mbola misy décret d'application tsy latsaky ny 20 avoaka zay vao mety aleo tena io projet io kanefa mbola tokony ho expérimentena aloha zay vao miroso amin'ny fampiarana azy amin'izao fotoana zao nefa io no eretseretin'ny fanjakana ho ampiasaina ho hitondrana ny fanabeazana ny zaza malagasy amin'izao fotoana zao. Etsakilany 12 isanjato-monja ny tany ireo mpampianatra nazy fampiofanana na ny formation pédagogique eto amintsika raha ny tatitra nandritra ny filakevitry ny minisitra.
tsy dia antenana loatra araka izany ny tombona na tsara ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara io raha tsy manana paikady mazava tsara sy tafapetraka eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana raha ny fanazavana hatrany. Ny formation ankoatra ny formation par voie de concours zay eo anivon'ny KNFP dia ny formation continue no misy teo anivon'ny ministera hatramizay. Zany hoe ireo formation izay atao amin'ny alalan'ny projet tahaka ny projet paeba zay teneniko efa tapitra efa tsisy tsony amin'izao fotoana zao dia tsy dia matoky aho ny antratrarana an'izay objectif zay ny amin'ity taona ty ny amin'ny taona manaraka ny roa na telo taona avao raha tsy mahita projet tafapetraka tsara itsika hitondrana ny fanabeazana eo amin'ny ministera. Raha ny fantatra moa dia andray piasa 3 arivo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho amin'ity taona ity raha ny vaovao. Andrasana araka izany ny toy ny vaovao. Miverina amin'ny fiainana andavanandro toy ny talohan'ny fiaonamben'ny voameran'ny ranomasimbe indiana ny ety Analakely. Miverina namelatra ny entany eny avon'ny arabe ireo mpivarotra izay nofongorona raha hoe nandalo teto an-toerana ny filoham-pirenena Frantsay ny herinandro lasa teo. Raha tsy ahivina dia nodiovina tety Analakely, nolokoina koa ny sisin'ireo arabe talohany nahatongavan'ireo vahiny na ny fitsidiana ara-panjakana na ny fivorian'ny voameran'ny ranomasimbe indiana. Tsy nahitana na dia potina fako aza tety herinandro lasa izay. Ankehitriny anefa dia miverina amin'ny teo aloha ihany raha ny filazan'ireto olom-pirenena sendranay. Fahitako ny Analakely tamin'ny fahatongavan'i Emmanuel Macron zany tsy ohatra n'izao fahitantsika anazy zao fa azo lazaina hoe nadio ny tanàna fa amin'izao tsika miteny zao zany ny tanàna tsy ohatra ny tamin'izany tsy madio fa asa miverina le taloha. Mitovy ihany aloha zany ny fahitako anazy verina amin'ny teo aloha ihany satria feno mpivarotra ihany ny moron-dalana sy ny rehetrarehetra. Izay ny hitako amin'izao taorianan'iny fandalovana iny zany. Tsy nijery tao aloha fa ny taoriana aloha zany dia Analakely ohatra n'izay ihany ny hitako amin'izao. Afa-tsy ohatra hoe ny amin'iny ino zany lalan'ny fahaleovantena iny ngamba ohatra ny hoe milamina kely fotsiny fa ny aty ambadika aty ohatra ny Analakely hatramin'izay ihany. Ny fahadiovana eo ihany satria raha mandeha amin'ity zao madio aloha zany fa ny ambadika any koa nefa ny maloto. Zay iainana zao mihitsy ny ohatran'ny hoe rehefa misy zavatra atao dia gesta be mihitsy nefa rehefa vita le zavatra atao dia miverina amin'ny lohany teo aloha ihany. Tsy haiko hoe inona mahatonga anazy manao an'izay aloha tsy fantatro mihitsy. Toa sarotsaro-panadiovana ihany no atao tety Analakely, vonjim-poritra fotsiny, anakonana ny tsy mety fa tsy asa hatramin'ny farany sy maharitra tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena Frantsay teto Madagasikara. Asa vonjy-tavanandro, hoy ny olom-pirenena no ataon'ny commune. Tsy manao ny asa ny araka ny tokony ho izy ireo tompona ndraiky mpanjakana, ka zary alasa fay avokoa ny asa mpandraiketina azy ireo, hoy ny ambaran'ny teo olom-pirenena ity. Za aloha zany raha fijeriko ny hatramin'izay dia izay mihitsy ny tsampy eto Madagasikara. Rehefa misy zavatra mitranga ohatran'izay dia misy fanovana entina dia rehefa avy eo miverina amin'ny lohany ihany tokony hoe ho tazomina zany zavatra ohatran'izany. Ny anton'izay zany dia ohatran'ny hoe manao alasay fotsiny zany le commune ngamba amin'ny fahitako anazy. Tonga ny vahiny dia diovina ny tanàna dia lasa ny vahiny dia jerena fotsiny amin'izao. Zay io fahitako an'le izy. Raha ny zava-misy moa dia ireo toerana nandalovan'ireo vahiny ihany no nodiovina sy namboarina ny lalana manodidina azy, fa ireo toeran-kafa kosa navela toy ny isan'andro ihany. Tokony tsy atao ambanin-javatra nefa ny asa fanadiovana ny arivo, fa tokony hotohizana ny fanadiovana natomboka nandritra ny fandraisana ny fivoriam-be ny ranomasimbe indiana. Tokony apetraka koa ny lamina mba hisian'ny fahadiovana maharitra eto andrenivohitra Madagasikara. Ho an'ny tompona ndraikitra zany dia tokony rehefa miasa dia miasa hatramin'ny farany dia tohizina foana le fahadiovana teo aloha, fa tsy manao alasa fay hoe lasa ny vahiny dia maloto ny trano, fa rehefa diovina dia tokony diovina hatramin'ny farany. Zay ngamba ny afatra apetako amin'ny tompona ndraikitra mahefa ao ambony ao. Fepetra tokony raisin'ny commune zany
eny e izy ve mo la asany io sarotra be ny teny ana amin'izany fa toko mba hoe rehefa mba nadio ohatran'izay zany le tanàna dia toko mba tohizana foana zany rehefa adiovana zay ny tena tokony mba atao zay. Araka izany tsy tokony ho atao ambanin-javatra ny fanadiovana ny arabe sy ny fanamboarana ny tanàna. Ho tsaroana fa tsy vita ny fanadiovana fotsiny ny asa fa tokony hifantoka amin'ny fahadiovana sy ny fandriampahalemana maharitra izany ho an'ny rehetra. Azo vahana indray ny tsioka atsimo manomboka ny alady ho avy izao. Tombana ny ekrontana araka izany ny toetry ny andro any an-dranomasina any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana sy atsimo nosy noho ny alon-drano ateraka izany. Hitatra miandalana any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana sy afovoany atsinanana izany. Ahina hery ny ranomasina amin'ny ankapobeny. Tombanana ho 3 metatra ny avony onja. Atratra 3.5 hatramin'ny 4 metatra ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy. Manomboka ny alahady 4 May 2024 maraina ny eo anelanela Morombe tanjona Vohimena. Hitatra ny amin'ny morontsiraka Menabe sy Melaky ary atsimo atsinanana izany ny alina. Ny alatsinainy 10 May 2024 maraina kosa ho an'ny morontsiraka Vatovavy sy Fitovinany. Mety hisy fiantraikana amin'ny fahasarotan'ny fifamoivoizana na farendrenan-dranomasina, fikorotana ny asa fiariana andavanandro, fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ireo morontsiraka rehetra voakasika, entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Isan'ireo atao hoe fototry ny mahademokratika amin'ny firenena iray ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Ny enabe anefa izay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay maneran-tany. Nisy ny antso fanerana ho amin'izany nivoaka amin'ny laharana 24 any Reporters Without Borders any Afrika ohatra. Misongadina ho firenena manome antoka indrindra ho an'ny mpanao gazety, mpanao fanadihadiana i Afrika Atsimo. Na izany aza manasongadina ny tatitra fa ny fanakianana ambava manohitra azy ireo dia mateti-piavy. Laharana 9 sy 30 manerana izao tontolo izao. Maneho ny fanajana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety Nambia sy Cap Verde. Tsy toy ny firenena afrikanina hafa izay ambany indrindra amin'ny laharana toan'ny Cameroun afaraka amin'ny 30% amin'ny 20%. Na dia manan-karena eo amin'ny tontolo hainao manjery aza, tsy misy fampahalalam-baovao maleo tena ao aminy ary mampalahelo fa malaza amin'ny fanagadrana ny mpanao gazety nandritra ny 10 taona maro ny firenena. Manome fanantenana kely kokoa raha ny eo amin'ny asa fanaovan-gazety no resana i Egypte. Ho an'i Madagasikara manokana dia mbola betsaka ireo atsisika tokony atao mba siny izay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay eto amintsika. Betsaka ireo tsindry ka mampanahirana amin'ny fanatontosana ny asa. Vokany, ny emitra ho any amin'ny laharana 13% amin'ireo firenena 20% i Madagasikara, raha teo amin'ny laharana 10% amin'ny taondasa, araka ny fanadihadiana navoaka ny Reporters Sans Frontières. Notafian'ny tafika israeliana ny Syria teny akaiky ny lapam-panjakana atao Damas renivohitra no nanapohan'izy ireo bomba ampangain'i Israely ho tsy miaro fa manao vonomoka ireo foko-drez izay vitsanisa amin'ny fanjakana Siriana. Mangataka ny fianakaviam-be iraisam-pirenen'i Israely mba hanery an'i Syria hiaro ireo vitsanisa ao Syria. Indrindra fa ny foko-drez mba tsy tapy-maso koa manoloana ireo zavatsarotra iainan'ireo vahoaka ao an-toerana sy ny afitsika ireo sokajin'i Israely ho mpampiorooro. Isan'ireo zavatsarotra voalaza ireo ny herisetrana heriveka nisy teo amin'ny foko-drez sy ny sonita izay mifandray akaiky amin'ny mpitondra Siriana. Ny andohan'izany herisetra izany ny fandefasana rakitsary izay voalaza fa nanohintonana na fitenenan-dratsy ny mpaminany na lefa drez iray. Vokany zato raha kely ireo namony ainy noho ny fifandonana araka ny tatitra. Tsy fotoana ny ady intsony izao ho ity raim-pianakaviana ity fa fotoana hanarenana ny firenena ao anatin'ny firaisan-kina. Nampitamberina ny von'olona tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa lasa teo ny zavamisy izay namoizan'ny olona mahery ny 750 ny ankamaroan'ireo namony ainy ireo dia mpiara-dia vitsany ireo amin'ny filoha teo aloha Bashar al-Assad.